ry avana malala ao amin'ny tompo ampitomboina ao amintsika rehetra ne ny fahasoavan'andriamanitra raintsika ary ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompo sy ireo karazana fahasoavana be dehibe zay nomeny ny fanamasina ho antsika izany rehefa nateraka indray ny olona ka niova fo converti dia tonga zanak'Andriamanitra ary dia mazava ho azy fa ny zanaka dia mpandova n'Andriamanitra sady pirailova amin'ny Kristy ozy izy no mbola zany tenin'Andriamanitra ny teny ho azy zany fanetanana izany hoe aiza ho aiza ny toerana misy atsika amin'izao fotoana izao misy fotoana pasteur ny toeran'Andriamanitra dia tsara fantaritsika ihany misy fotoana izy ten'Andriamanitra mihitsy ny fijerintsika azy ary amin'ny maha-Andriamanitra azy zay a dia araka ny teny manao hoe ny voninahitra tsy meko ny hafa fa misy fotoana dia tena hoe miankohaka ianao ary tena manandratra sy midera azy ianao fa indraindray koa Andriamanitra dia maka ny toerana mahampanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ary amin'ny mahampanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo azy zay dia manana ny fahefana rehetra izy any an-danitra sy ety an-tany ka tsy misy fahefana tsy manaiky azy zany misy fotoana koa nefa Andriamanitra dia raisitsika amin'ilay maharay be fitiavana azy raha tsorona amin'ny teny mahitsy dia hoe dada ary amin'ny maharay be fitiavana azy zay dia manana zanaka izy amono zanany tsika izao ny atao hoe nateraka Andriamanitra ary rehefa nateraka Andriamanitra ianao dia mazava ho azy afaka mifampiresaka aminy fa misy fotoana koa nefa Andriamanitra tsy amin'ny maharay be fitiavana azy zay fa amin'ny maha-Andriamanitra mpitsara marina ary amin'ny Andriamanitra mpitsara marina azy dia zao ny volazan'ny tenin'ny soratra masina manao hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafon'ny olona no tsy maintsy hojonjainy zany hoe mitsara Andriamanitra rehefa misy fahotana ka na olom-boafidin'Andriamanitra io niza mihitsy ka mieritreritra hoe za akaikin'Andriamanitra za mpisorona za olom-boositra na iza olona tahaka an'izao ka afaka manao zay tiako atao dia mipetraka Andriamanitra amin'ny mampitsara marina ary amin'ny mampitsara marina zay tsy mitongilana ny fitsaran'Andriamanitra fa ny sazo ny fahotana dia lazaiko amintsika hoe fahafatesana ao zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny olombelona voalohany dia Adama sy Eva fa ary tsy misy olona natakanin'Andriamanitra ny Adama sy Eva zany satria asan'ny tanany reo fa tsy mba nateraka kanefa dia izao no tsarain'Andriamanitra rehefa tafalatsaka tao anatin'ny fahotana ary zany ry havana malala amin'ny tompo no ampianarana antsika ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao mba halalantsika ny amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra marina mba tsy ho diso lalantsika araka ny tenin'ny Jesosy manao hoe mahadiso hevitra anareo tsy fahalalànareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra dia izay eto moa miezaka mba mampianatra amin'ny ny heverina hoe fahalalàna zay mba napetrak'Andriamanitra ty aminay mety tsy mainoy ianao izahay mety tsy ampy mihitsy aza ny ezaka mba ezaka kely mba ataonay fanazavana ny soratra masina dia mety misy amintsika amin'ny teny manao hoe tena tsy ampy mihitsy azy fanazavana zalahy zany kanefa na izany naty zany dia mba miezaka mba mitarika atsika ho amin'ny lalan'ny fahamarinana zay ny ao am-ponay ny ao am-ponay dia tsy taonanao velively mihitsy ho any amin'ny fiangonana misy anay tsy zany mihitsy ary tsy mbola nilazana ara-piangonana teto manao hoe ndahoaka ry na ndahoaka tsy fa dia fitorianany tenin'Andriamanitra école biblique zay no ataontsika eto amin'ny ity fahitalavitra sy onjam-peo ity izany miarabanao ihany koa ny tenako pasteur Ertina manona fiadanany tompo anao pasteur tovy sy tsika menaka avy tompoko ndao ary vavaka isika ametraka ity fotoana ity eo anatrehan'Andriamanitra Andriamanitra raikio tsara indrindra zay ny an-danitro ianao no mena voninahitra ianao no mendrika ianao no tsara ary ny nofo rehetra dia miankohaka eo anatrehanao satria manana fahefana faratampony ianao ka ny voninahitra ao tsy homenao ny hafa velively tonga ray ny fotoana tompo izay ianaranay ny teninao moa dia mahavelona Jeremia ampaminany dia nilaza zao teny zao manao hoe hitako ny teninao ko adelo aniko ary Davida ihany koa dia nilaza ny amin'ny Salamo 7:10 ny andininy 7:7 manao hoe endreny amamin'ny teninao randramako fa mihoatra noho ny tantely ato ambavako zany inona moa mamy mihoatra noho ny tantely tsy misy afa-tsy ny teninao ka raha hianatra ny teninao tsika Andriamanitra dia ataovy tena vonona ny toe-po sy ny toe-tsaina ny fiainan'ireto olona atao anatin'ny tokantrano reto andray tsara zany teny zany ary ianao mihitsy no hanositra anay eto anio anome teny anay ianao mba atonga ny famohan-kevitra ny soratra masina hipetraka araka ny fahamarinana ara-baiboly ny fanahinao masina no ampianatra anay satria tsy diso ny zavatra tenen'ny fanahy masina dia apetrao ambavanay fa ray masina ao zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy amen tonga dia raha tsika pasteur mbola tsy vitantsika moa ny Genesis 5:10 fa dia no resantsika teto omaly ny tapany voalohany
i abrahama ny teny manao hoe za efa antitra mandroso fahanterana nefa tsy mananjanaka dia lasa ny mpanomboky no andova fa andriamanitra ny ziriziry tamin'ny fotokeviny mihitsy a ary zay tenen'andriamanitra zay foana ny marina tsy fijerin'ny olona momba anao ny marina fa ny tenin'andriamanitra momba anao ny marina ozy izy andriamanitra manao hoe izay ateraka ao ihany de zay no andovanao dia ozy izy andriamanitra mantsagny abrahama manao hoe ndao ane ndao etinery anao jery andreo kitan'ireo de rehefa nojerena ny kitana dia ny fanontaniana napetrak'andriamanitra tamin'ny abrahama de hoe isao nikitana raha mahisa azy ianao jereo de isao fa tsy voaisy io raha am'izao arivariva alinalina zao anao no mandre an'ity fandarany ity de mandana any mivoaka kely eo tokotany de manandrama manisa hitanao azy raha voisanao na manapaizana beka nianatra calcul rapide sy calcul mental tena ozy ianao hoe zany noenjana indrindra amin'ny resaka matematika na ny resaka matematika financiaire de lazaiko aminao fa tsy voisy io kitan'io tsy voisy io satria manambara zany zavatra zany hoe goavana ny zavatra ho ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainan'reto olona ireto ary tanterahany tamin'ny abrahama izany fotoana izany dia noresantsika tao anatin'izany any ko pasteur heritina ny hoe zavatra anakiroa no tsy maintsy ananatsika raha te hiaina ao anatina fiainana be dehibe sy ny fiaina mandrak'izay tsika de tsotra be le izy manao hoe ny fiovampo tsy maintsy ilainy zany tsy maintsy ilainy ary be dehibe ny olona tsy miova fo zany mahatonga ny olona pasteur misy karazan'olona tsy mety hositrana mihitsy satria tsy miova ny fony tsy niala tamin'ny fahotana izy mbola misy fahotana kikiriny any de anika lay aretina mikika eo anatin'ny vatany misy karazana asana devoly tsy mety hiala mihitsy satria tadio tsara fa ny devoly tsy miala na roana mpanompon'andriamanitra mahery be ohatry ny ahoana amin'ny anaran'i jesosy azy tsy miala io fa mamikitra ao io raha mbola misy fahotana iaina nylay olona pasteur tiana ary dia zany zavatra zany tsara fantaritsika hoe ilaina ny fiovampo ony apôstôly paoly fantatsika tsara manao hoe raha misy olona amin'ny kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo raha tsy ateraka indray tsika de tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra zany hoe lay fiovampotsika sy ny fahateraham-baovao ary ny fandraisana an' jesosy kristy tompo de atao batisa zay no atao hoe fiovampo fa ny fiovampo tsy midika akory hoe iova miaraka am'izay ny toebolanao iova miaraka am'izay ny fanananao fa hoy ny apôstôly paoly any amin'ny romanina toko faroambe folandiny voalohany mangataka aminareo ary raha lamba atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra fa fanompom-pana mety ataonareo izany de eo ny 15 manao hoe ary miova fanavozana ny saina hamataranareo ny sitrapon'andriamanitra miova fanavozana ny saina i tsy miteny manao miova fo fa miresaka amin'ny olona miova fo izy ao fa miova izy amin'ny fanavozana ny saina mataranareo sitrapon'andriamanitra inona le sitrapon'andriamanitra le sitrapon'andriamanitra de tsotra tokony ho tahiny ianao inona ny sitrapon'andriamanitra tokony hiteraka i abrahama de rehefa avozona zay san'zay de misy fahiratatsaina sy fahalalana omen'andriamanitra atsika ary zay fahalalana omen'andriamanitra atsika zay lay nitenena tetomaly manao hoe ny fitahina ho andohan'ny marina de manomboka ho tahina ny olona anankiray rehefa miova ny toetsaina ny olana be nefa ny pasteur de ty le manova fon'olona moramora kokoa raha lanjainy amboniny zany samy sarotra izy fa moramora kokoa ny miova fo no ny miova toetsaina satria misy olona tsy mety miova tsony ny sainy na de mpivavaka aza fa de hoe zao ny lalany itondran'ny tompo hoe zao mihitsy ny teny itondran'ny tompo atsika izao fa de miafraka izy miandro ny fiverenany jesosy eny am'raha hoany lanitsika raka izy fa samy miambena fa aza miraha ninininina de efa tsy mihinan-kanina 3 andro sy 3 alina de zany foana de mifady hanina tsy fidiny tsy mifady hanina normal fa mifady hanina tsy fidiny n'olo tsy fisikanina de boka ny troso de itenenany olona ratsy de latsalatsain'ny olona hoe zany ono mba mpivavaka zany mba manompo an'andriamanitra hatramin'ny ivavahana reo de potika ny fiainany miamanitra fadiran'ovana fivavahana any am'le fivavahana sy le jesosy indray no mahazo tsino manao hoe fivavahana mampatra fadiran'ovana io mela ao kanefa le fiovan'ny toetsaina ry havana no ilaina miova dia ho azonao ny zavatra rehetrarehetra satria raha tsy miova ny sainao tsy ho ambin'andriamanitra sy ho tahin'andriamanitra ianao izany amaky andalatsoratra masina tsika pasteur na de efa nivakinao maly aza de isy apahany any ho jerentsika eo amin'ny toko 10 tsika ny andininy fahenina ary nino an Jehova izy ka de ny sainy fahamarinana zany ary izy taminy izao ny Jehova zay nitondranao ny voaka avy tany miorany kaldiana mba omeko anao ty tany ty olovanao ary izy Jehova tompo
ahoana anao fatarako fa andova ity aho ary koa izy taminy hitondray omby vavy kely efa 3 taona aho sy omby osy vavy efa 3 taona sy ondro lahy efa 3 taona ary domoina sy zanaboromailala dia nentiny teo aminy izany rehetra izany ary nosasany ireny ka nampanandrifiny avy ny tapany fa ny vorona tsy mba nosasahiny ary nidina teo amin'ny fatiny ireo ny vorona mpiasa fa nandroaka azy Abrahama ary efa iletika ny masaona dia sondretory Abrahama ary indro aizina mahatsiravina indrindra no nahazo azy. Ia izay indray pasteur no hitondrantsika aby mirahalahy moa zany ny fampianarana eto anio efa ombentsika mirahalahy miresaka an'izay foana fa ny fiovam-po pasteur no idirana any amin'ny fiainana mandrakizay rehefa niova fo ny olona dia tsy maintsy mandova amin'ny fiainana mandrakizay izy fa ny fiovan'ny toe-tsaina kosa no mitondra fitahina ho azy eto amin'izao tontolo zao mazava tsara zay fa ambonin'izay rehetrarehetra zay nefa dia misy foana mipetaka foana ny lakle misy lakle foana pasteur hoy Andriamanitra eto amin'ny Genesis 1:5 eo amin'ny 9 ny 9 sy 7 ary 9 ary nino amin'ny Jehova i Abrahama ka dia nisaina ho famarinana zany ary hoy Abrahama tamin'ny Jehova ary hoy izy hoy Jehova taminy izao ny Jehova izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny oran'ny Kaldeana mba homeko anao ity tany ity olovanao averiko indray mandeha mba homeko anao Andriamanitra no teny an'izany ity tany ity olovanao io tany io nefa pasteur lazaiko anao tsy hoe tsisy tompony fa ny tompony io tany io dia ry zareo Kenizita, Kananita, Kadmonita, ny Etita, ny Perizita, ny Refahita, ny Amorita, ny Kananita, ny Girgasita sy ny Jebosita zay ny tompony io tany io ipetrahany Abrahama io nefa Andriamanitra nilaza azy homeko anao io ary homeko ny taranakao dia io le toerana misy ny zanak'Israely amin'izao io pasteur sy misy an'io le Jerosalema reo le tany iaonan'ny ainan'ny zanak'Israely amin'izao fotoana zao io tsisy hevitra mihitsy fa Andriamanitra no teny hoe homeko anao io olovanao ka na dia misy tompony ary io na dia efa nisy miperaka ary teo dia mazava ny tenin'Andriamanitra ianao no homeko an'io ary tsisy masakana foana ho azy lazain'Andriamanitra dia zao ny toyany rehefa nyteny Andriamanitra manao hoe homeko anao io dia homeko anao io olovanao dia izy amin'ny 9 ary hoy Abrahama Jehova tompo ahoana ny afatarako fa andova ity 9 ary hoy Jehova taminy hitondra omby vavy kely efa 3 taona aho sy osy vavy efa 3 taona sy ondro lahy efa 3 taona ary domona sy zanaboromalala dia nentina teo aminy zany rehetra izany ary nosasahany ireny ka nampifandrifiny ny tapany fanivorona tsy mba nosasahany ary nidina teo ny fatan'ireo vorona mpiaza dia nandroaka azy Abrahama ary efa iletika masoandro sy ny toendretra hoy Abrahama nametraka fanontaniana tamin'Andriamanitra ahoana ny alalako fa ho azoko ity tany ity omena olovako ity ahoana ny alalako fa ho tanteraka amiko zany teninao zany dia zavatra tsotra ny tenin'Andriamanitra taminy manaova fanatitra maka ondro vavy osy vavy ondro lahy sy domoina sy zanaboromalala dia ataovy ateryreo vonoy ireo dia ataovy fanatitra eo foana hoa pasteur le resaka ny olona zany misy olona foana moa zany resaka nandray pasteur mane niarareo dia zao resaka fanatitra zao foana resaka vola zay io tsy azotsika dinganiny io pasteur fa Andriamanitra dia Andriamanitra mifanatitra ary rehefa anao zavatra izy amina olona anankiray ary anao zavatra goavana pasteur dia na tiana na tsy tiana dia miainga amina fanatitra foana zavatra anaky telo eo any pasteur ny fomba azahoana vola anaky telo ny azahoana rena na le olona mangalatra na le olona mamono olona na le olona manao ny tsirariny
na ny olona tsy maintsy manota de mahazo vola na izy manao kolikoly zay zany ny fomba azahoana vola ray de na izy faharoa mandainga moa sisa manompo sampy pasteur fanompo-tsampy na izy manompo sampy manao contrat amin'ny devoly manao contrat amin'ny devoly na ianao manao contrat amin'ny devoly de mahazo arena na ianao manao contrat amin'ny devoly na ianao manao contrat amin'Andriamanitra zay ihany ny fomba anankitelo azahoana rena aingana de aingana ary hitahina Andriamanitra amin'ny tena hoe raha mieritreritra azo fitahina miopapana le olona ankiray pasteur ka tsy andeha amina zavatra naturel na amina logika ohatra le naturel resahako azony pasteur ohatra hoe varotra gargotte zao le olona de mahazo 250 000 isan'andro de normal be zany areo raha mahazo 250 000 isan'andro de mety mahazo ohatrany amin'ny 7 millions 5 par mois azonao raha mahazo raha etsy isan'andro le olona de possible izy azo 15 millions par mois de iny no anividianany trano de angonongoniny eo de anamboanany tomobile de azahoany trano de io no karakaran'ny vady aman-janany de zany le zavatra normal zany ny atao hoe naturel zavatra naturel zany zavatra naturel zany na hoe nianatra le olona de nahazo baka dia nahita asa avy eo izy rehefa avy miasa ara-dalàna miasa ara-dalàna izy de nahita asa de nagonangonako ely am'le karama nisam-bolany eo de iny no mba nanangana ny fananana zany ny zavatra naturel fa misy ny atao hoe surnaturel le surnaturel de tsotra be pasteur zavatra tsy vita ny olona tao anatin'ny folo taona fa ataonao anatin'ny fotoana fohy mety zavatra tsy nanananao sy ny razam-benao nandritra ny efa-jato taona fa azonao tratrarinao anatin'ny telo taona ao anatin'ny telo taona zavatra tsy azon'olona vitaina tsy azon'olona tsangana ao anatin'ny 10 taona fa ao anatin'ny ray volana nomen'Andriamanitra anao zany atao hoe surnaturel ka re surnaturel re pasteur zavatra anankitelo any ny azahoanandreo na ianao zany mandainga mangalatra manao kolikoly mamonon'olona sy manararopa-efana de ho tonga eo aminao milliard azonao atao zay fa oloza koa ny fiafaran'zay ny amin'ny taranakao any afaka manorana bois de rose ianao de afaka manao sokatra fa loza ny fiafaran'zay de faharoa na ianao manompo sampy de manao fifamatorana manao pacte amin'ny devoly kalanora amin'ny kalanora fa de mbola oloza koa ny afaran'zay mety afaka miaraka amin'ny kalanora anao fa ho ratsy tena ho ratsy faran'zay ho ratsy ny fiafaran'le olona pasteur zay ny faharoa fa ny fahatelo na le olona manao fifanekena amin'Andriamanitra de ho azony zany fitahina surnaturel zany ao amin'Andriamanitra de misy zay pasteur ka i Abrahama teto nampanantena an'Andriamanitra fa omeko anao io tany io olovan'ny taranakao io anao io nametsaka fantanina i Abrahama amin'ny fomba ahoana ikarama ve de hovidiko daholo reo tany reo sa ve anamboatra fitaova-bedina ve de ho tofitifiriko daholo ny olona rehetrareteto de azoko ny tany sa ve inona tompo no zavatra sainao ataoko azahoanan'io de zavatra anankiray no tenenin'Andriamanitra taminy satria mipetraka fantaniny Abrahama andeha ny fahavalo ary hoy Abrahama Jehovah tompo ahoana ny afatarako fandova izany de tsotra ny valy tenin'Andriamanitra manao fanatitra ianao manao fanatitra ianao de izay ny fifanarahantsika andana maka ondry vavy osy vavy ondry lahy osy lahy zany vory malala domoina de andana atao fanatitra eo pasteur ny olona mametraka foana am'le hoe ny fivavahana fangorona karena ny fivavahana maninona no miresaka vola foana ao am-piangonana maninona miresaka fanatinatitra zany foana maninona miresaka fafolo karena zany foana zany no izy pasteur zany ary tsy azotsika hidivirana io mety ho falitsika mihainao zany mety tsy de tena ho falitsika mahianao zany fa zay ny voasoratra eto rehefa nampanaten'Andriamanitra fa hitahany Abrahama ary anome lova be eo any Abrahama de validena foana le izy amina fanatitra tsy maintsy manao fanatitra ianao i Andriamanitra nametraka fantaniny Abrahama ahoana ny atateraka an'izany fanatitra io i Andriamanitra de andana tery de nalainy Abrahama moa ny fanatitra tamin'raha fotoana zany naka osy vavy izy ondry lahy ondry vavy osy lahy sy ireo nitenen'Andriamanitra eo de ny sasahany teo ambony ino izy ty teo napetraka teo ambony altara de zao ny zavatra nitranga pasteur ho toy zao koa ny alitantara
ary rehefa ilety andiny faharombe folo ary rehefa ilentika ny masôro dia sondry atory abrahama ary indro ny aizina mahatsiravina no nahazo azy ary hoy Jehovah tamin'ny abrahama aoko fantatrao marina fa ovahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary anompony olona any ary ampahoriana efa-jato taona izy ary iza amin'ny firenena zany kosa dia ho tsaraiko izay ho tompony dia ho tsaraiko ary rehefa afaka zany dia hivoaka mitondra rem-behivava izy nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana ho tratrantitra indrindra ianao vahodimandry fa rahamby amin'ny zafiafy dia hiverina aty izy fa tsy mbola tanteraka ny eloko ny amorita ary rehefa maty ny masoandro ka maizina dia maizina ny andro dia indro nisy fatana fandoroana mivoatsetsoka sy fanilo mirehatra ary nandeha namaky teo anelanelan'ireo zavatra voasasaka ireo tamin'izany andro zany Jehovah nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny on'ny Egypta ka hatrany amin'ny on'ny lehibe dia ny on'ny Eufrata dia ny Kenita sy ny sisa jereny pasteur tsara nateriny i Abrahama lay fanatitra dia voatitsy Abrahama lay fanatitra dia nanomboka restore izy tao amin'izay Andriamanitra nanao fanekena taminy azonao raha mamakitsika eo amin'ny manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatrany amin'ny farany dia teo Andriamanitra tao anatin'le fanatitra io ozy nyvoalaza ny baiboly amin'ny andininy fafito ambin'ny folo ary rehefa maty ny masoandro ka maizina dia maizina andro dia indro nisy fatana fandoroana mivoatsetroko sy fanilo mirehatra izay nandeha namaky teo anelanelareo zavatra voasasaka ireo nisy afo avy any an-danitra tsy hoe i Abrahama no nandoro le fanatitra fa Andriamanitra nandoro izy dia nanao fanekena Andriamanitra hoe ianao dia ho avy ny taranakao izy fotoana ny taranakao ivahiny any amin'ny tany Egypta dia hanompo ny olona any dia hivoaka any anefa izy dia ho tsaraiko ny olona zay nanandevo azy dia avy eo hitondra rem-behivava izy hivoaka ao dia hiverina eto amin'ity tany ity ianao ho tratrantitra indrindra ianao ry Abrahama dia ny hotsaraiko na ny olona mipetraka eto dia omeko anao amin'izay ty tany ity tao ambadika ilay fanatitra vonanao fanekena Andriamanitra pasteur Tofo tsy ndriko tsara tao ambadika ilay fanatitra i Abrahama nanontany hoe ahoana no alalako fa ho tanteraka amiko reo tsotra ny tena Andriamanitra manao fanatitra ianao dia nanao fanatitra i Abrahama dia zay Andriamanitra vao nanao fanekena taminy zao ny fomba atateraka ireo zavatra rehetrarehetra zao eo amin'ny fiainanao io pastera tsy kilalao anjaja ny resaka fanatitra fa Andriamanitra rehefa no fifanekena amina olona iray ifamatotra amina olona iray dia tsy azo idovirana ny fanaovana fanatitra Andriamanitra rehefa nampanatenaka na ame promesse na nome fampiteny fampanantenana olona iray ataoko an'izao ianao azo an'ity ianao andray an'ity ianao dia zao ihany le izy pasteur tsy maintsy fanatitra aloha ny ao ambadika ireny ahafahan'Andriamanitra manatanteraka azy tsy azo dinganina io zavatra voasoratra atao anatin'ny baiboly io ka na mety amin'ny saitsika na tsy mety amin'ny eritreritrintsika dia zay no voasoratra io fa tsy azo ialana io iresaka fanatitra io ndraindray ny olona dia miresaka an'izay foana manao fa nga dia izay foana no anaty baiboly ao zay aloha zao hatreto ny vakitsika pasteur tsy afabela mihitsy raha vonao zavatra Andriamanitra makasika fanatitra tena marina zay pasteur Ertina raha ohatra somary iverenako kely lay tenin'Andriamanitra teo eo amin'ny andininy fafito dia hoe izao no Jehovah zay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny oran-kanidianina mba omeko anao ity tany ity olovanao no amafisin'Andriamanitra tsara ny antsony tamin'ny Abrahama sy ny antony ny etsony ny Abrahama ary mbola nampahafantaran'Andriamanitra mihitsy hoe Andriamanitra ne no pilote ny fiainan'ny Abrahama ka tsy misy atahorana ny antso zay nataon'Andriamanitra taminy misy pilo matsy ndraindray na kristianina na misy olona manapa-kevitra mivavaka dia izy aloha mba hivavaka any aloha fa tsy haiko tsony ty fiainako ty tsy hitako tsony zay tena marina an'izy ty fa aloha mba hivavabavaka any aloha zay efa rako any efa rako le izy tsy zay tsy hoe zay efa rako any efa rako fa ny olona manompo an'Andriamanitra ny olona tena mivavaka pasteur dia fantany ny efa rany fantany ny efa rany i Abrahama nahalala ny efa rany tonga dia tsy maintsy ho any amin'ny tany Kanana io raha vao tao amin'ny oran'ny Kaldianina ka ny olona tahaka zany ihany koa tsika rehefa
manapa-kevitsika nanompo an'andriamanitra de tsy hoe tsy fantatro zay efa rako manilikilikady daholo ny olona tsisy tiatsony ato ambonin'ny tany mba hivavabavaka aloha rehefa tsy zany ry havana tena mivavah de manolora tena ho an' jesosy fa ny fiafaran'ny fiainanao rehefa tena ho mitompo ianao andriamanitra mihitsy no mitondra ny direction anao ary ny lalana hitondran'andriamanitra atsika de ho any amin'ny fiainana mandrakzay ho any amin'ny fiainana mandrakzay zay zavatra nitranga zay pasteur etina de osy izy lay tenin'andriamanitra teo tamin'ny osy i abrahama matsy an'andriamanitra manao hoe jehovah tompo ahoana no afantarako fandovany ty tany ty a de ny namafisinao teo pasteur hoe resaka fanatitra hitondray fanatitra magaga io andriamanitra io fa raha jerenao any izy hoe omby vavikely telo taona de osy vavikely telo taona de ondry lahy telo taona de zanabory malala zana-domoina tsy de valeur be de manao honany zany nde hoe trerentsika zao ohatra hoe le omby vavikely ataontsika hoe 7 millions 5 ny vidiny de ny ondry sy ny osy mety ataontsika hoe 2 millions raha lafindrindra ny ondry anankiray sy ny osy anankiray safe zany any amin'ny 11 millions 500 mille any de ny voro malala sy domoina atao hoe 50 mille 50 mille 12 millions 5 any zany tsy de le hoe valeur an'le izy loatra no nitakin'andriamanitra teto hoe tsy manana na inona na inona andriamanitra fa mbola mipetraka foana le hoe andriamanitra de mankasitraka ny toe-pon'ny olona anankiray manao fanatitra satria raha manao fanekena andriamanitra ny fomba anaovan'andriamanitra fanekena rehefa miteny izy de ny fifamatorana amin'ny alalan'ny fanatitra foana eo foana ny fifanekena ataon'andriamanitra tsy manao fanekena fotsiny hoe tsy de amin'ny taratasy loatra nanaovan'andriamanitra fanekena eto madagasikara zao rehefa mividy tany ianao na misy fanambadiana de taratasy fa ny an'andriamanitra tsy taratasy fa ny anasy fanekena amin'ny alalan'ny fanatitra ary rehefa manao fanekena amin'ny fanatitra ianao ka kasitra an'andriamanitra ny toe-ponao sy mifanatitra ataonao iny de manomboka miteny ny zavatra ho am-pony andriamanitra tsy manafina ny zavatra ho am-pony mihitsy andriamanitra fa tonga de naborana ny taopolo satria nakasitrahany le fanatitra abrahama de ozy izy manao hoe ho vahiny ny taranakao de avy eo tsaraiko izany fireneny zany de eto amin'ity tany ty ianao sy ny taranakao zavatra raha mandinika itsika nefa ny pasteur ertina de ty eo amin'ny andininy faraky amby folo ary nidina teo amin'ny fatin'ireo ny vorona mpiaza fanandroka azy i abrahama zao zavatra nitranga teto pasteur rehefa vita le fanatitra de endrika na fanolora-tena endrika raha fanekena teo anatren'andriamanitra de nisy vorona hafahafa mety voromahery io mety tararaka be maso vorona mpiaza mety vorondolo ihany ko io saika reo karazana ohatrany goaika izy io de le fanatitra i abrahama no soparany ny zany ho akorotany ny zany mpitehina mba hatonga an'andriamanitra tsy akasitraka le fanatitra i abrahama satria mety tsy nakasitraka tokoa andriamanitra raha ohatra ka fatina vorona na hoe fanatitra ny viravirain'ny biby hafa ny fanatitra teo de nanomboka nandroka i abrahama raha fijeriko azy pasteur etina ohatra miteto no nanomboka ny délivrance voalohany hoe miala ny vorona mpiaza miala amin'ny anaran'i jesosy miala amin'ny anaran'i jehovah andriamanitra zany hoe nisy fandroana nisy délivrance be mihitsy nataony abrahama teo ary tsy nanaiky hatramin'ny farany mihitsy abrahama de rehefa vitany abrahama le délivrance de sonritory be izy avy eo de nanomboka ny teny azy am'izay andriamanitra ohatran'izany any ry avany tsika rehefa manolo tena de tadio tsara fa manana fahavalontsika ny fahavalontsika de tsisy akory fa ny devoly taka ny tiendriky ty le vorona mpiazy ty ina moa ny dika le vorona mpiaza azainy mihitsy zay atonga anao tsy ho tahin'andriamanitra de anjaranao no mandroka anjaranao no tena mandroka andreo asana devoly miala amin'ny anaran'i jesosy misy fotoana any atsika rehefa matory ohatra ny abrahama zao natory de andriamanitra nyseo taminy satria voaroka le asana devoly fa misy olona ny matory fa zavatra fa mihitsy no hitany mahita olona ohatrany maty zany izy manarona azy mahita tanan'olona ohatrany menamena be na ohatrany mahitimaity be zany izy mikasika azy mahita sarina biby mampitahotra zany izy amin'ny alina ohatrany tsindriny ny mpamosavy ohatrany lasa ohatrany siny be le siny be anina be reny ny lohany de sady tsy mahiatsika ny tsindrin-javatra zany za de milaza amitsika ilainy ianao manao délivrance ary ianao mihitsy no mitsangana tokony hanao délivrance ohatrany abrahama mandroka andreo asana devoly mandroka andreo asana fanamaloto de jereo koa pasteur le fanatitra nataony abrahama teto
satria fantatry Abrahama mihitsy ary fantany devoly ko malala fa ny olona manao fanatitra kasitrana eo anatrehan'Andriamanitra tsy maintsy ho tahian'Andriamanitra dia ny elingelen'ilay fahavalo mihitsy lay fanatitra mba tsy ho akasitrahan'Andriamanitra io ane tamin'ny lesona farantsika dia nyteny manao hoe le fiovan'ny toetsaina anisan'ny isamborana le fitahian'Andriamanitra fa eto amin'ny lafiny anankireto koa pasteur tena ndraindray misy kristianina misy mpino tsy mivaky lohan'io resaka fanatitra io eritreretinao hoe vola ariary zato no ataonao fanatitra ho amin'ny tompony nefa ianao mba manana ihany sady amin'izay efa maloto be dia iny nentinao iseho anatrehan'Andriamanitra ianao manana amina million manana amina milliard nefa 2,50,000 raha be indrindra nataonao fanatitra ho amin'ny tompo ahoana moa tsy hidina ny vorona mpiaza amin'izany zavatra zany lasa tsy tahian'Andriamanitra ny mpino amin'izany zavatra zany ny zavatra tena hijeren'Andriamanitra anisan'ny tena ahafantarana ny olona ihany koa hoe le toepon'le olona sy ny toetsain'ny olona ho tahian'Andriamanitra dia ao amin'ny alalan'io fanatitra io ao anatin'ny fanatitra io hoe manome valeur an'le Andriamanitra ao ve ianao tsy amin'ny alalan'ny fanaratanao tanana ihany no hitsapan'Andriamanitra anao hoe misy ajany amin'ity olona ity ve za fa indrindra fa ao amin'ny fanatitra io no amantarana le hoe lehibe ny Andriamanitra ao menao valeur ny Andriamanitra ao menao voninahitra ny Andriamanitra ao amin'ny fanatitra foana matetika pasteur Artina no izan'Andriamanitra toetra ny olona anankiray pasteur mazava tsara izay pasteur Tovy za dia miteny amin'ny olona foana rehefa nangana trano pasteur dia tsy briky ny ilaina tsy vato moalao be reny no ilaina tsy ciment tsy fasika tsy fera 12 na fera 8 no ilaina rehefa manao trano fa fanatitra aloha no ilaina ozy ny voalaza ny baiboly hoe any Psalm 127 raha tsy Jehova ny manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy hitany pasteur raha vao manomboka anao zavatra tsika ohatra hividy tany raha tia ny olona iny ho atsangana zava raha le andeha lavitra manova aloha fanatitra aza manangom-bola be fotsiny manangona dia hoe complet vola andao hividy tany fa efa mba nandinika vena hoe ohatrinona tamin'ny vola io apahafiriny tamin'ny vola ividiaranao tany io nataonao fanatitra ho an'Andriamanitra fa itsika ozy ny voalaza ny baiboly pasteur any amin'ny ohabolana 10:22 ny fitahiany Jehova no mahampanakarena ary tsy azo ny fisasarana ampiny zany ianao raha hoe atsangan-javatra vetivety ary atsangan-javatra ngiza be ary angoro-karena averiko tsara hangorona rena handroka rena dia tsy maintsy mifanatitra ny fiainanao raha tianao vita ao anatin'ny fotoana fohy ao anatina ray volana ny zavatra tsy vitany ray aman-drenao tao anatin'ny 100 taona dia mifamatotra mifanatitra zay pasteur raha tianao accélérena aingana ka ny olona nanatateraka zavatra anankiray tao anatin'ny 30 taona zara raha natsangana zavatra kely ianao manatateraka ny ao anatin'ny 3 volana mbola afaka mavita be lavitra noho ianao ao anatin'ny fanatitra ihany pasteur no afahana mandrombaka rena amin'ny fomba surnaturel afahana manangana zavatra goavana vetivety amin'ny fomba surnaturel raha mpivavaka atsika ka mpanompon'Andriamanitra dia tsy afaka misaraka amin'ny fanatitra io ka raha hoe zany ange pasteur ny mahatonga ny olona mampalahelo hoe mba nanangana trano ihany izy fa eo atenatenany dia mitsangatsangana eo daholo fotsiny levi dia io trano mijanona eo 5 taona dia miala tsikelikely mibriky sady tsy vita amin'ny varavarana tsy voalalitra le trano vitatreo amin'ny dalina fotsiny izy io dia ohatran'le eo ambony ohatrany mandeha ily zany fotsiny sisa le trano dia le briky alain'ny olona tsikelikely dia ny alikany manao maloto ao dia andehanany akizikizy vavy sy akizy lahy mitsangatsangana miafikafina isaky ny ariva amin'ny 7 ariva le trano dia miafikafinao dolidolo zay tianao ratsy rehetrarehetra dia io trano mihitsika 5 taona eo reny pasteur tena problème raha kristianina nanao an'ireny ny trano problème na fanatitra io izy zany mieritreritra hoe anangana n'io trano amin'ny herim-pony fotsiny mieritreritra anangana n'io trano io amin'ny karamany mieritreritra anangana nefa ny karamany tsy ampy dia izy nangatany eto mambavaka pasteur délivre mihitsy aloha fa manao trano ao a dia bloqué le trano dia tena mbola tsy vita mihitsy le trano atran'izao fa misy devolim-panakana misy mpamosavy mihitsy tsy mpamosavy io tsy devolim-panakana fa problème na fanatitra pasteur
miloha nanangananao an'io trano hatateraka an'le vision anao satria anao nieritrehtra hoe anangana 3 étage ny volanao nefa na de réseaux sociaux aza tsy vitan'le volanao akory na de riana ambany aza tsy vitan'le volanao nefa ianao mieritrehitra anangana trany amin'ny 3 étage de io paster en secret an'io alohany anangananao an'io trano mifamatora aloha amin'Andriamanitra ary zany mazava-dehibe am'ireny le hoe rehefa anangana trano paster tsy any am-panandro ny vahaolana ny fanangana trano mba diniongy izy zao paster zao adalan'ny olona zao hoe adalan'ny olona anangana trano izy de adinany fototra de toka gasy no aletika ao anangana trano izy de vovopaty vovonrazany vovopatiny razany avy any no aletiny ao anangana trano izy dia vovokazo tapakazo fanipotsampy no aletiny ao toka no araraka zany ny fiheveran'ny olona tena manao adalana atsika manao reny ary aza gagy ianao mety ozy izy ianao hoe paster aza miredirety fa zeny na vita trano hoe reny natsonay reny naletikay vita ny tranonay na vita zay 3 étage 4 étage netiny zay tsy nila fivavahana nanangana io tsy nila fivavahana ianao nanangana io fa zao paster vao vita trano de nidiratrosonareo menakavy vao vita trano de nidirana fahafatesanareo menakavy vao vita trano de zay mitsofoka rehetrarehetra nareo menakavy taloha nareo miperaka tany amina trano hafa tsy naninona nitsofoka ataonareo fandimbo marary vao nitsofoka am'le trano vaovao ary sasatry ny tsabonynareo menakavy vao vita le trano ka mipetraka ataonareo de nisaraky nareo mivady vao vita le trano de nisy korotana vao vita le trano de lasa hafajaza daholo zay mitsofoka rehetrarehetra ao vao vita le trano de tsy mampiadana satria ny olona nge paster mieritreritra an'izany foana fa volany manamboatra trano hoe briky mavita trano hoe bolongambato manamboatra trano hoe hadisona zany mahatonga ny tranonao vita tsara de ozy izy ianao tena jerety izy zay tsy nila fivavahana na vitan'io fa am'raiky amby folo sasany alina misy mandendeha matory eo am'le tranao nareo menakavy misy manindry foana isan-kalina manofo ratsy isan-kalina tsy manam-piadanana zany lasa mitebiteby satria le vovopaty tary amin'ny fototra tario le vovokazo naletika reo tary amin'ny fototra tario le toka gasy nanangananao an'le trano ianao nieritreritra fa nasiana toka gasy io fa tsika malagasy de milamina io Andriamanitra ihany paster ozy ny teny tompo raha tsy Jehova manao ny trano miasa foana ampanao tsy maintsy mifamatotra raha te havita zavatra goavana ianao amina vola kely ampelatana nefa mieritreritra anao zavatra goavana famatora amin'Andriamanitra amina fanatitra fa jerenao am'izay paster raha vao nataony Abrahama io le fanatitra io de niseo taminy am'izay Andriamanitra noho ny alina ao anatin'le Abrahama restoriny am'izay nomen'Andriamanitra doly am'izay ny zavatra hitranga ao anatin'ny 700 taona 500 taona ty warina zao daholo no hitranga ianao ataoko ohatr'izao zao ny vision anao zao ny fiafaranao ianao ho tratrantitra indrindra ny taranakao ho tahiko anakarembevava omeko ny taranakao ty ihany ty ary zay araky le teninao teo no natonga n'le devolona niraka an'le vorona piasa satria fantatry ilay vorona piaza tsara fantatry ny devoly fa ato anatin'ty fanatitsy ty le secret ato anatin'y fanatitra io le secret ka amy fotoana Abrahama manao le fanatitra de fantatry reo devoly reo tsara fa ho tafa Abrahama ho lasalasa Abrahama ho tafa voky Abrahama de naniraka ny devoly hoe elingeleny reo fanatitra ataon'ireo atao votsingohan'ny vorona piasa fa nafinaritra ny roany izy ty tsy navelany Abrahama inana ireo vorona piasa reo satria Abrahama nalala fa ny secret-ny fananganan-javatra de atao anatin'ny fanatitra tsy azony olona idivirana zany mety me am'izany reto olo reto satria mety mbola tianana ny heviny izy paster mety mbola manana ny eritrerina izy hoe ny atsika roa ny karama 35 millions par zao hoe mavity tsika mavity fa raha tianao no lasa lavitra amina zavatra kely ampelantanana paster tsy afa-misaraka amina resaka fanatitra ny faninganany fiainatsika rehetrarehetra ao ambadikio am'izay Andriamanitra raha nijery nge tsika paster tsy le hoe le tany fotsiny nomen'Andriamanitra fa ny vision koa nomen'Andriamanitra ny vision taridalana ny directive rehetrarehetra nomen'Andriamanitra hoe zao daholo ny zavatra hitranga zao ny zavatra hitranga de amy farany napanatenan'Andriamanitra ihany ary no amafisin'Andriamanitra le fanekena fa ho azonao hitany
zay pasteur no itenenantsika ny olona raha nangana fanambadiny ianao omeo ady ny aloha andriamanitra ampifamatory amin'andriamanitra ny fiainanao analabaka ny zanakao nala examen valideo amina fanatitra zay zavatra rehetrarehetra toanao ianao angataka zavatra goavana amin'andriamanitra io ary miandrana zavatra goavana indrindra pasteur hoe nandray faminaniana le olona nandray teny avy amina mpanompon'andriamanitra ianao ka nisy teny votsotra avy amina mpanompon'andriamanitra nisy teny latsaka avy amin'ny vavana mpanompon'andriamanitra ho anao valideo amina fanatitra zany mahatonga an'ireny le hitanao misy fotoana atsika mitoriteny ohatra ny amina trano fivavahany reny de mandeha le toriteny ndefa aminanina ao anaty toriteny sy nitsodrano misy olona miazakazaka mafy mihitsy de mandrotsaka vola zany hoe tena fantatsy le olona mihitsy hoe rombahana vo ny teny andriamanitra de norombahan'ny abrahama tamin'ny alalan'ny fanatitra zany pasteur raha ividy tany ianao ividy tomobily ianao ka tianao io tomobily io tsy ahitanao olana tianao io tomobily io tsy ahitanao problème tianao io tomobily io ampiadananao fa tsy ikikiny arenanao sy volanao valideo amina fanatitra pasteur tofo amalony amaraparana misy antony lehibe ry havana ny mahatonga an'andriamanitra nampanao an'i abrahama zay fanatitra izay ary ataoko hoe fianarana ho atsika taranaka ty aoriana ty lay izy jereo tsara fa rehefa vitan'ny abrahama lay fanatitra de miala tao anatin'ny abrahama mihitsy a ny zavatra rehetrarehetra zay manakona ny hoavina ary hatramin'ny taranaky abrahama hatramin'ny taranany a tsy abrahama fotsiny nanaovan'andriamanitra fanekena fa hatramin'ny taranaky abrahama de efa noteneniny sady mbola afaka efa-jato taona mbola tsy haiko misy génération firy zany efa-jato taona de efa nanaovan'andriamanitra fanekena sady vokatry lay fietsika abrahama hoe nanao fanatitra i abrahama de sady nanao fanatitra no nanao fanekena tamin'andriamanitra no olona natson'andriamanitra no lehilahy mpanao délivrance tena hoe izy mihitsy ny tena lehibe ny mpanao délivrance tamin'izany fotoana zany ary tsy nanaiky mihitsy hoe ny fanatitra ho an'i Jehova na ny zavatra entina iaraha miasa amin'andriamanitra no elingelen'ny satana io moa pasteur de arak'le resakatsika tamin'ny omaly manao hoe efa niova ny fony de niova koa ny toetsainy de rehefa niova ny toetsainy tsy nanaiky mihitsy izy hoe ny zavatra zay atolotra anaovana fanekena anatrehan'ny tompo no ho elingelen'ny satana fotsiny tsotro zao ary zany zavatra zany de tokony ho fianarana ao atsika hoe misy fotoana rehefa ao anatina zavatra anankiray ianao mety tratra nasana devolo mitsangana de manaova délivrance toeriny devolo izy miteny soratra masina de andositra anareo izy aza lozana amin'ny tomany aza lozana amin'ny tanondrika aza lozana amin'ny sainty fotsiny misaintosainto fa manana fahefana ianao raha lasiana bavy de toero satana andeha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny anaran'i Jesosy de afaka mandresy ny asan'ny devoly a sy ny fahefana zay omen'andriamanitra anao no ahafahanao mandrodana zany herin'ny fahavalo zany i abrahama teto pasteur erytina lazaiko aminao hoe natoky an'izao andriamanitra zao izy raha nanao délivrance izy tsy nila menaka izy teto na rano na tongolo maitso na kifafa na akanjo fa tena hoe natoky an'andriamanitra izy ary manam-pinoana de niteny izy de nandositra daholo reo fahavalo reo de avy izy nahita tory maninona moa izy no mahita tory nahita tory izy satria nisy fitsarana be mihitsy tao amin'ny abrahama nisy fitsarana ary tsy azony devoly ny elingelenina mihitsy abrahama fa tena toromaso mamy no nomen'andriamanitra azy ary tao anatin'iny toromaso mamy iny no nitenenan'andriamanitra azy ny zavatra iseho anio sy rampitso sy no avy ny taranany afaka efa-jato taona sy ny aty saminy anio sy ny mbola ho avy de nampahafantaran'andriamanitra tamin'ny abrahama tamin'ny alalan'ny fanatitra io pasteur erytina eo amin'io Genesis toko fa 5:10 de vokatry ny fanatitry ny abrahama ny zavatra mbola iainy atsika hatramin'izao andro anio izao zay le izy pasteur nanomboka hatrany amin'ny andron'ny Kaina sy Abela nitoetra any amin'ny Noa sy ny tantara rehetrarehetra tsy afaka misaraka amin'ny fanatitra pasteur miafina ho ambadiky ny fanatitra foana ny fifamatorana sy ny andriamanitra manao fahataterahana lay teny fikasan'andriamanitra de ao amin'ny fanatitra miafina ao ambadiky ny fanatitra foana ny olona mieritreritra fa tsisy dika amin'ny fanatitra ary tsy ilaina amin'ny fanatitra de tsy maintsy andeha amin'ny heriny sy ny tanjany sy ny fahaizany ihany izy pasteur na izy andeha amin'ny afetsifetseny sy ny kolokolony sy ny adalany sy ny amaky-trano sy ihinana ny alahelon'olo sy ny alahelom-bahoaka ny ananganany trano na izy anompo sampy de na izy ny herim-pony ihany no ananganany zavatra
fa ny olona mifamatotra amin'andriamanitra mety manana zavatra kely fa afaka manangana zavatra ko avana ivavaka tsika za dia miteny aminao toloro ny fiainanao atoloro ny fonao misoran'andriamanitra no zany toroteny zany izay nanokafain'andriamanitra ny sainao angatahako ianao ivavaka mihitsy eto ampamaranana izao fandarana izao iara ivavaka aminay mankasitraka indrindra tompo raha afaka ny ainindray zany fampianarana zany zay satria tsapanay fa ianao dia andriamanitra mifanatitra manao fanekena aminay ianao ambadiky mifanatitra ankasitrao tompo ankasitrao tompo ankasitrao tompo ankasitrao tompo ireo zay lehilahy sy vehivavy zay tena hita hoe manao zavatra ho anao ary mahatsiaro anao za mino fa ho amarinonao amin'ireo olona ireo izany teny zany ho amarinonao amin'ireo mpijery sy mpiain'ny fandarana izany teny zany mety misy anangana trano reo na angata azo tomobile ividy an'ry vidy tany sinsisa za mino tompo farakatoa an'izao teninao zao izy dia ho tateraka amiko zay rehetra nambaranao taminy tsy kisendrasendra ny ainony an'izao fandara zao tompo satria misy an'retolo reto mihitsy ao eo andalam-pananganana trano rehefa mieritreritra izy mivady vidy tany amin'ny herinandro dia anangana trano tsy kisendrasendra na ainony an'ity toroteny ty fa lalana hitahin'andriamanitra azy ary any ambinan'andriamanitra azy misy sotra indrindra tompo amin'ny naran'i jesosy kristy tompo amen zay le izy paster aloha zany ny androany fa dia tsindrina foana rehefa tonga ny teny fikasan'andriamanitra sy ny fampanantenana dia tanterao ny voalaza amin'ny baiboly fa hitanao ny zavatra hitsangana paster ina ary dia zay ny fotoanantsika hotoizana indray a ny fampianarana rahampitso hiditra ao amin'ny genesis toko fahaenina ambe folo tsika rahapitso azonao ataony tonga dia mamaky an'izany mialoha ary raha misy fanampanazavana na fanamariana zay tianao entina dia afaka mandefa ny sms tsy hoe atsona fa mandefa sms ianao amin'ny 033 24 543 06 sy ny 034 04 362 67 34 04 362 67 ho tahiny tompo daholo tsika tompoka